Ry havana ampitomboina ao aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao indray an'izao faran'ny herinandro izao. Sarobidy izany satria afaka namakivaky ny herinandro iny izay, ary faran'ny herinandro no anomahanay fo saina mampanahy fa hiara-vavaka rahampitso, andro voalohany amin'ny herinandro, andronao ry Jesosy Kristy koa tanterao aminay ary izay rehetra mahasoa ny fiainanay Tompo, mba tanteraka an'izany soamantsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha nanao tari-dresaka izay omaly mikasika ny lohahevitra volana Novambra manao hoe iaino ny toe-panaraka an'Andriamanitra, dia nomarianay tamin'izany fa eo ihany ilay hoe manonona vavaka, ilay mivavaka izany, fa ny tena zava-dehibe avoitra amin'ity dia tsy inona akory fa ilay hoe ny mahampivavaka mihitsy. Mahampivavaka, ndao hidirantsika lalindalina izany. Teo amin'ny Jiosy ry havana ny zanak'Israely izany, ny mpivavaka ao amin'ny fanekeny taloha dia tsy inona akory fa izay manaraka ny lalàna dia ny Torah. Izany dia hita ao amin'ny Baiboly, dia ny boky 5 voalohany, Genesisy ka hatramin'ny Deutéronomie. Ao no misy ny didy 10 izay voafitona tahaka izao: fitiavan'Andriamanitra sy fitiavana ny hafa. Izany dia vokatry ny tahotra an'Andriamanitra ary mitondra mankany amin'ny fankatoavana ny lalàna. Ny mpivavaka Jiosy izany dia mira matahotra an'Andriamanitra. Ny mpivavaka Jiosy izany dia mira mankatoa ny lalàna. Ato amin'ny Baiboly dia azo lazaina fa i Abela no razamben'ny mpivavaka taorian'ny fahalavona. Io mantsy ny Genesisy 4:1-4. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy, ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny. Ry havana, hoy izay omaly hoe ataovy Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika aloha no mahita voalohany ianao fa mpivavaka izay vao ny hafa. Ankasitrahany izay nataonao dia tahaka ny nataony Abela. Izao ary ny tena nankasitrahan'Andriamanitra ny an'i Abela dia izao hoe voalohan-terak'ondry. Izany hoe ilay tena azo lazaina hoe sarobidy izany, ary mbola miampy koa hoe izay matavy, ny tsara indrindra izany. Ry havana, ny mahampivavaka izany dia izao ny fanoloranao ny tsara sy ny sarobidy ho an'Andriamanitra. Ho antsika zanaky ny fanekena vaovao na ny testameta vaovao, ny mahampivavaka dia ny fanolorantsika ny sarobidy eo amin'ny fiainantsika. Dininy izany ny fo manontolo mba hanjakan'i Jesosy Kristy. Dia miampy rehefa voatolotra ho azy mantsy ny fonao iray manontolo, dia izao atolotra ho azy koa ny fotoana, ny fiainanao izany. Raha ohatra izany tanora ianao dia fatanoranao, atoloro ho an'i Jesosy Kristy. Rehefa zokijokony ianao dia atoloro ho an'ny Tompo izany. Rehefa antotra moa dia vao maika izany ihany koa ny fotoana izany, ny sarobidy koa. Asehoy atoloro an'Andriamanitra, atoloro an'i Jesosy Kristy fa mpivavaka ianao, mpanara-dia azy. Ny mpanao ny sitrapony voarakitra ato amin'ny Baiboly iray manontolo no mampiavaka ny mpivavaka aminy. Dia io asan'ny fanahy miasa ao amin'ny olona rehefa an'i Jesosy Kristy ny fony. Ka izao tsy toy ny hoe andevozina izy, tsy toy ny hoe terena izy anaraka sy ankatoa ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Baiboly iray manontolo, fa tena fiainana ary fifaliana sy fahasambarana ho amin'ny mpivavaka izany. Koa dengany ry havana, ho tanteraka ao izany amin'ny fiainanao. Aseho fa mpivavaka ianao, aseho amin'ny Tompo eo, ary asehoy amin'ny manodidina anao ho fijoina vavolombelona. Ry havana, alady rahampitso, sady alady voalohany io amin'ny volana misy fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary ho antsika zanaky ny fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan ny FKMA dia eo koa nanaovantsika an'ilay hoe fanombohan'ny taom-piangonana, rentrée ecclésiastique, ka sady mba iarahantsika amin'ny faly koa aorian'ny mpampim-pivavahana ry havana. Noho izany dia manasa anao ho tonga hiaraka hivavaka rahampitso manomboka amin'ny 7 hatramin'ny mahazatra isika. Manasa anao fa tranon'Andriamanitra, tranon'i Jesosy Kristy
fitepolony no anaovantsika fotoana amin'ny tompo izany dia asa hoe fa mpivavaka ianao tongava ary havana ary amin'izao sabotsy izao dia efa homany koa ny fo sy ny saina mampanahy andray indray ny anim-panahy avy amin'ny tompo ary Rahampitso ry havana dia samy ho tratran'ny Rahampitso samy tahian'Andriamanitra. Amen. Mivavaka isika. Ry tompo rainay any an-danitra ho misaotra fa mitovy daholo ny menao anay dia fo iray noho izany dia engany mba ho atolotra ianao izany Jesosy Kristy fa eo ny manomboka ny mahampivavaka anay, maha-kristianina anay ary faharoa koa mitovy daholo koa ny menao anay ao anatin'ny iray andro 420 ora, ao anatin'ny herinandro 7 andro, ao anatin'ny iray volana 30 andro. Tompo, ny andro iainanay koa any sarobidy izany dia atolotra koa manjakanao fa izany no mampivavaka anay. Eny Tompo, isan'andro isan'andro ary dia tantahany sivimbino izay mba hatanteraka an'izany. Fandrinay Tompo ny andeha hivavaka Rahampitso, arovy izay, ampio izay mba ho tanteraka soamantsara izany ary ampimany ny fo sy ny saina mampanahy anay, azahoanay aim-panahy ary hanavaozanay ny fanoloran-tenanay rehefa vita ny fanompoam-pivavahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.